miarabantsika indray ary ampifaliana ny fampizarana ny amin'ny ten'Andriamanitra mbola mitofontsika amin'le loha hevitra hoe fibanjinana any Jesosy. Androany dia somary zatra sarotra tanterahana nefa ny tompo manampy antsika dia ny amin'ny fibanjinana any Jesosy ao anaty fahoriana. Efa nambarako tany aloha hoe Jesosy tsy nampanantena antsika ho mora foana ny diantsika ety an-tany. Fizy mitsy ilay nyteny ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana efa matoky izahay fanarisy izao tontolo izao. Dia aza gaga isika ary aza variana mitanondritsika ny zatra tena mahory. Fahoriana nandraindray famoizana ava-malala izany, famoizana namana zany, misy famoizana zavatra sarobidy taminao koa na koa fahalavona misatra maro zay tena miteraka fahoriana ary indraindray koa tsy tena mitovy eo amin'ny olona tsiray avy ny zavatra tena mahory. Misy le tsy fisinina tena mahory azy mafy, misy ny amin'ny zavatra manjony zanany tena mahory azy mafy fa tsy de olana aminy mihitsy zavatra manjony tenany. Misy eo amin'ny resaka fafambaraka dia tena tsy zakany mihitsy fa aleony indray aza maheno fangirifiriana ao amin'ny vatany ao. Tsy mitovy ny amin'ny endrika fiatraikany fahoriana eo amintsika fa ninona endriny dia ilaza aminao indray androany fa ny fibanjinana any Jesosy Kristy, ilay tanjo ny fiainantsika, ilay mpamonjy azo antsoina amin'ny fotoana rehetra dia zay ny tena antoko ny fandresena. Jesosy dia natetika natsoiny olona hoe mpampianatra ô hitantsika zany eo amin'ny filazantsara. Izy tokoa dia sady mpamonjy atsika fa izy tokoa dia mampianatra ary ny fampianarana faratampony naseny antsika dia hoe ahoana ny fomba nahazakany le fahoriana teo amin'ny hazo fijaliana. Dony eritreretintsika kely, izy tsy nalala ota, tanteraka izy, masina izy ary teo anivo ny voninahitra izy talohan'ny hidinany tety ambonin'ny tany. Dia eritreretinao zany hoe olona tanteraka, faratampony, masina, be voninahitra, mendrika, zany ny lasa farahidiny indrindra teo amin'ny hazo fijaliana, ny ainany farafahoriana, voarora, voakapoka, natao tsinitsinina, nolavina, niaritra taminy daholo. Ary ny tena mafy indrindra dia le famoizany ny ray taminy satria ny ray ny teny mihitsy ao anatin'ny ray mpimaso nafoizako anao fa na iny ray mpimaso ny aza dia azo lazainy hoe tahaka ny mandrak'izay mihitsy teo anatrehany satria mafy ilay izy. Fa zao no ambarany tenin'Andriamanitra milaza ny tsy ambaranteliny izy eo amin'ny Hebreo 1:1. Jesosy ozy tamisy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka niaritra izy satria nijery ny fifaliana napetraka teo anoloany. Inona le fifaliana napetraka teo anoloany dia izao ny fahaverezan'ny olona noho ny fahotany Adama dia Jesosy no nitondra vahaolana ka tahaka nidirany fanamelohana avy amin'ny Adama no hidirany fahamarina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Very ny olona noho ny fahotany nandovany zany nanomboka hatrany amin'ny Adama na lahy na vavy fa ny fifaliana napetraka teo anoloan'i Jesosy dia hoe hanolotra ny aina izy, hosorona izy dia ho voavaha eo ny amin'ity resaka ozony ota ity, ho voavaha eo ny amin'ny tanjony devoly hoe hanala baraka n'Andriamanitra satria Andriamanitra nanao ny sahedena nahary ny olona izy mba hanjaka amin'ny zavaboary kanjo le olona lasa andevony ota, le noariana ho mpanjaka navary ny devoly ho andevony ota. Andriamanitra nefa tiantsika izy dia ny fifaliana dia ianao asandrany, ianao hanana fiandrianana ihany koa, ianao hanana ny fahatsarana. Zay no napetraka teo anoloany Jesosy tao anatin'izy niaritra iny dia efa nahita izy, za vovonjy, za manana fiainana mandrakizay, za lay
andefo teo aloha lasa tonga zanak'Andriamanitra. Za lay be dehibe ny zatra namatotra nanjara tonga olona afaka. Za lay mendrika ny hoany amin'ny elo lasa manana toerana ao an-tranon'ny ray. Zany ny fifaliana napetraka teo anoloan'i Jesosy. Ary fitambaran'ireo olona ho avotany dia ambarako aminao inona ny anoarany azy dia le fofombady. Manahoana zany fahasambaran'ny olona iandro ny fisehoany ilay fofombadiny zay ho ampakariny avy eo. Dia tamin'ny alalan'ny aretany ny azo fijaliana no nanolorany n'le vahaolana dia teo dia efa mitanjona sady ny tao anatiny. Ny fibanjenana an' Jesosy any ao anaty fahoriana dia zao, tahaka ny voalaza teo aloha, aza mifantoka amin'ilay zava-mahory fa mifantoka kosa amin'ilay hoe misy hevitr'Andriamanitra zao ary ny heviny ho ahy dia fiadanana fa tsy loza. Ny heviny ho ahy dia voninahitra fa tsy fahasimbana. Ny heviny ho ahy dia fandrosoana fa tsy fiemorana. Ny heviny ho ahy dia fananganana. Ny heviny ho ahy dia arak'ilay teniny hoe zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ao anatin'ny zava-mahory, ao anatin'ny fahoriana dia aza mitanondrika ianao, mitrakay ianao, mbanjiny Jesosy le mahavonjy ianao ao anatin'ny fahorianao io. Mbanjino izy le anomeny vahaolana. Mbanjino izy le nambaran'i Jeremia hoe lehibe amin'ny fisainana ary mahery amin'ny atao. Mbanjino la izy le nyteny hoe za tsy andaonao mihitsy na afoy anao akory. Vokatr'izay dia tanteraka aminao le tenin'ny Paoly apôstôly hoe ny fahorinay maivana dia miasa ho voninahitra mavesatra ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay, ny hita dia ny zava-misy, ny hita dia le fahoriana, ny tsapa dia le fahoriana. Fa nijery anay ho Paoly apôstôly dia ny tsy hita. Ny tsy hita dia zao le zavatra efa ho tanterahan'i Jesosy amin'ny fiainanao, le famonjena efa ho ataony, le vahaolana efa homeny, le tanjona hitondrahany ianao ary ny tanjona faratapony moa dia le rehefa ho ampakarina ianao miaraka amin'ny fiangonana. Dia io Paoly apôstôly ho any amin'ny tompo mandraka hariva isika dia mahirezatra any ianao fa mitantana anao izy, mahaiza mibanjina azy ao anaty fahoriana. Tsy moramora ny manatanteraka an'izany fa eo ny miditra ny fankatoavana. Mankatoa fotsiny, tompo ô, sarotra amiko ny banjina anao amin'izao satria tena mitabataba atao anatiko loatra le zava-mahory, kanefa noho ny amin'ny teninao dia hibanjina anao ahy. Ary mino tompo fa ny fibanjinako anao hiteraka fandresena, voninahitra, fahombiazana, fioarana indray ao ambadika zao fahoriana zao. Mahireza taolontsika ry mpandresisany satria mibanjina an' Jesosy. Amen.